mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramirahabahantsika rehefa akotratra ity zoma faharoa amby roapolo ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny taratasy nosoratana ho an'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany. Filipianina toko voalohany andiny fa fito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Filipianina toko voalohany andiny fa fito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ny ataoko aoka ny fitondrantenanareo miendrika ny filazantsarani Kristy mba andrenesako ny toetrareo na ho tonga ao ka ahitanareo na tsy ho tonga. Fa maritra amin'ny fanahy iray iainanareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorana ianareo na amin'ny inona na amin'ny inona. Fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjenanareo kosa, sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny ino azy ihany, fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady izany ianareo, izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa hatramin'ny any ankehitriny. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mahatratra ray alina mahery na 2 arivo sy ray alina no any aza ireo ataontsika hoe système religieux eto ambonin'ny tany amin'izao ankehitriny zao be dia be izany, karazam-pivavahana efa kapakapana izany ny sasatsasany ary ao anatin'izany ny fivavahana kristianina. Isan'ny ataontsika hoe tsy eken'ny kristianina loatra nefa ny hoe ho ampitoviana amin'ny vivavahana kristianina amin'ny fivavahana na ny hoe religion tsotra. Tsy manaiky an'izay ny vivavahana kristianina. Ahoana ny hoe kristianisme hoe zay engy tsy tena religion loatra e. Satria marina fa sokajiana ao anatin'izany zay saingy mana zay mahazay manokana izay. Inona no antony? Ity taratasy an'ny Filipianina ity dia amin'izay eto am-pelatanantsika dia azo iarovana tsara no anany zany fomba fijery kristianina zany hoe tsy religion kristianina. Ny kristianisme zany saingy tsy de tena zay loatra koa izy. Misy vitsivitsy eto tenenin'ny Paoly. Hoy Paoly manao hoe fa ianareo andiny fa 8:10 fa ianareo efa nomena no ny any Kristy tsy ny ino azy ihany. Tsy ny ino azy ihany. Nomena no ny any Kristy tsy ny ino azy ihany. Mazava ny tenin'ny Paoly io. Ny finoana zany dia avy amin'Andriamanitra. Tsy ny ino ihany hoy Paoly fa ny ara-pahoriana, ny hiara-pahoriana koa dia fanomezana. Tsy eo amin'io andino ihany, tsy eo amin'io andino ihany fa amin'ny ambony koa ary dia mazava fa amin'ny andiny ny 9:20 fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana zany efa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Sady avy amin'Andriamanitra. Ireo teninao ireo dia sarobidy satria manamafy ny hoe fijery kristianina ny hoe ny fivavahana kristianina dia tsy mitovy amin'ny religion tsotra hitantsika ohatra hoe ny karazam-bavahana maro ety ambany masoandro. Nisy karazana ataontsika hoe filôzôfy nefa koa tondrona ihany hoe kristianina mihitsy moa izy antsoina hoe Lactance. Lactance any amin'ny 3e siècle tonjato fahatelo any ho any teo aorianan'i Kristy dia nanazava ny teny hoe ndeligare. Ny hoe ndeligare zay niavian'ny teny hoe religion. Dia hoy izy manao hoe nazahoana ny teny hoe io nazahoana ny teny hoe relie zany hoe mifamatotra. I Lactance no nanazava marina fa ny teny hoe religieux dia efa nisy hatramin'ny andron'ny Cicéron. Zany hoe aloha lavitra ny Lactance. Fa i Lactance nanazava manao hoe ny fivavahana dia izao fifamatoran'ny olona. Rehefa miteny hoe religion zany ianao dia ny tsy tokony adonanao dia mifamatotra amin'ny teny frantsay hoe relie zany hoe mifamatotra no heviny. Io no mahatonga ny kristianina manazava fa ny fivavahana kristianina dia relation na fifandraisana
amin'Andriamanitra ilay izy. Ny fivavahana kristiana zany de resy lahatra fa hoe azay mihitsy ny fivavahana kristiana de tsy ny olona akory nanorina azy satria rehefa mitenitsika hoe fivavahana religion am'izao tontolo zao famaritana de zao ny olona ny nanorina azy. Ny olona no namboatra ny fivavahana. Io misy mitovitovy amin'ny teneniny lay psychanalyste anankiray antsoina hoe Freud izay niteny manao hoe Andriamanitra nge tsy nisy fa ny olona tsy Andriamanitra namorona ny olona fa ny olona ny namorona n'Andriamanitra. Zay mazava ho azy fa tsy fijery kristiana loatra. Satria ny ao an-tsainy amin'io de lafin'le fivavahana, ny ao an-tsainy amin'io de le fivavahana foana hoe ny fivavahana de ny olona ny namorona azy satria ny olona ny namorona ny rite, ny cérémonie, ny liturgie, ny fombafomba maro samihafa ao anatin'ny fivavahana. De zay mahatonga ny hoe iny maha religion ny religion, lay hoe fombafomba mpivavahana maro samihafa, ny fandaminana ao anatiny ao, ro zavatra mahafivavahana azy zay avy amin'olombelona io. Dia ny fivavahana kristiana hoe ny anay tsy zany, ny kristianisma tsy zany, ny mahavavahana kristiana tsy ny fombafomba akory, tsy ny fombafomba akory ny mahavavahana kristiana, tsy lay endri-javatra ahitantsika azy ety ivelany iny, tsy iny ny voalohany fivavahana kristiana fa ny fivavahana kristiana dia fifamatorana amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'Andriamanitra ary amin'ny religion tsotra dia ny olona nanatona an'Andriamanitra zay ninony, ny olona nanatona zay inony, fa amin'ny fivavahana kristiana kosa de zao Andriamanitra nanatona ny olona. Noho zany amin'ny fivavahana kristiana de zao tsy any ekeny amin'ny maha hoe religion tsotra fivavahana kristiana de zao satria avy amin'Andriamanitra fivavahana kristiana. Io teneniny Paoly io. Izy manao hoe mazava ho azy avy amin'Andriamanitra nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy ny ino azy ihany. Zany hoe ny fivavahana kristiana de zao tsy avy amin'olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Zay ny mampiavaka ny fivavahana kristiana, avy amin'Andriamanitra. Ary avy amin'Andriamanitra le izy fa tsy avy amin'olombelona, de inona ny tena mahasamy hafa azy? Izay toe-tsainy zay no de efa ataotsika hoe mampiova ny fomba fijeritsika ny fivavahana. Raha ohatra ka tena tsapatsika fa avy amin'Andriamanitra izy, na ny marina kokoa, tena iainantsika fa avy amin'Andriamanitra ny fivavahana kristiana, fa tsy eritreretintsika ho avy amin'olombelona, de efa miova ny fifandraisantsika amin'ny mpiara-belona amintsika, miova ny fifandraisantsika amin'ilay fivavahana, ary miova koa zany fomba fijerintsika n'Andriamanitra. Ndrindray ilay fombafomba be no topon'ny olona, ilay fombafomba lay endrika ivelany, iny no topon'ny olona, ary rehefa iny no topon'ny olona de manjary lasa mampisaraka ny fivavahana, manjary lasa mampisaraka ilay fivavahana, manjary mampiada ilay fivavahana satria lay endrika ivelany no topoiny. Ary rehefa lay endrika ivelany iny no topoina dia manjary lasa tonga amin'ny teneniny Descartes manao hoe lasa tsy miaraka tsony lay foi na lay finoana sy lay raison. Lasa no heverin'ny olona fa lay fivavahana am'izay fotoan'izay de manjary lasa zavatra ivelan'ny saina azo takarina, ivelan'ny lôjika. Ekentsika fa ny fivavahana dia ny finoana dia ambony lavitra no ny saina. Saingy na ahoana dia mazava ny tenin'ny Soatra Masina hoe mivavaka an-tsaina, zany hoe zavatra azon'ny saina takarina, ny zavatra sitrapon'Andriamanitra. Na Andriamanitra rehefa miteny amintsika dia miteny amin'ny tenin'olombelona, miteny amin'ny fombantsika, dia azontsika Andriamanitra fa tsy voatery hoe mistery avokoa akory. Mazava ho azy tsy hatakatra an'Andriamanitra manontolo isika, fa izao koa tsy hoe ny fivavahana de mistery avokoa ny zavatra rehetra, fa misy zavatra ambaran'Andriamanitra mazava mba hiainantsika ny fivavahana sy ny finoana azy. Fa misy zavatra kosa izay tsy ampahafantarin'Andriamanitra antsika, tsy hoe Andriamanitra manafina fa ny saintsika no tsy hahatakatra ny halehiben'Andriamanitra. Ohatra manao hoe raha ohatra ka tsapantsika tsara ary, raha ohatra ka tsapan'ny kristianina tsara fa ny fivavahana de fifandraisana amin'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra, de am'izay fotoan'izay
ataontsika ho zava-dehibe lay fiainam-panahintsika mifandray amin'Andriamanitra. Zay nge mahatonga ny volana novambra ity ny temany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny mahatonga ny hoe ady-pivavahana ny tranga teto ambonin'ny tany nandritra ny taona maro de satria everitsika fa avy amintsika ny fivavahana, everitsika fa asantsika olombelona ny fivavahana, everitsika fa itsika olombelona miaro ny fivavahana, everitsika fa itsika olombelona ny tompon'andraikitra ny fivavahana, ary everitsika raha fa Andriamanitra dia atsika. Itsika no an'Andriamanitra, itsika no ampiasain'Andriamanitra, tsy itsika no mampiasa an'Andriamanitra, tsy itsika no maniraka an'Andriamanitra, fa Andriamanitra no mampiasa atsika. Andriamanitra no maniraka atsika. Andriamanitra nanatona atsika. Tsy Andriamanitra nanatona atsika haniry atsika nefa, fa Andriamanitra nanatona atsika ho tia atsika, aneho fitiavana amintsika. Noho zany dia tsy tokony ho adinotsika zany amin'ny fivavahana de zao fanomezan'Andriamanitra ary ity fivavahana kristianina ity. Ny finoana ty anatintsika de fanomezana. Ary io no mahatonga atsika tsy mahazo mirehare. Io no mahatonga atsika tsy mahazo mizaozao. Io no mahatonga atsika tsy mahazo mitsara. Io no maniry atsika ho tia ny mpiarabelona amintsika satria fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana. Fanomezana avy amin'Andriamanitra i fivavahana kristianina io. Misy mpanoratra anankiray adinoko ny anarany teny manao hoe raha ohatra ka tsy nisy Andriamanitra de azony atao daholo ny zavatra rehetra. Ary marina mihitsy zany. Raha ohatra ka tsy misy Andriamanitra de tout est permis. Zay no filazany zany hoe azony atao daholo ny zavatra rehetra. Zay mahatonga ny hoe men'Andriamanitra ny fivavahana mba hahatonga ny fiainana azo iainana, ahatonga ny fiainan'ny olombelona ho azo iainana. Zany hoe ny fivavahana kristianina tsy hoe fifandraisana amin'Andriamanitra ka mahatonga atsika sambatra eo anatrehan'Andriamanitra ihany, fa ny fivavahana kristianina dia manova saina sy manova fiarahamonina ka mahatonga an'ity fiarahamonina ity azo iainana. Nomen'Andriamanitra zany, nirahin'Andriamanitra zany Jesosy ety ambonin'ny tany, hamonjy atsika ho ao amin'Andriamanitra, hampiavana atsika amin'Andriamanitra, fa zao nirahan'Andriamanitra koa ny zanany mba hahatonga an'ity zao tontolo zao ty ho azo iainana. Fa raha tsy tonga tetỳ amin'izao tontolo zao Jesosy, sanatria raha ohatra ka tsy nirahan'Andriamanitra ny zanany de zao nanjaka teto amin'izao tontolo zao ny fahalovana. Tahak'izay nitranga tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora, tahak'izay nitranga tamin'ny andron'ny Noa, tahak'izay nitranga tamin'ny andron'ny Kaina sy Abela. Saingy nirahin'Andriamanitra tetỳ amin'izao tontolo zao Jesosy, tsy hoe hampiavana atsika amin'Andriamanitra ihany, fa izao ahatonga ny fiainan'ny zanak'olombelona, ahatonga ny fiainana eto ambonin'ny tany isy fitiavana. Tsy hain'ny olombelona intsony zany fitiavana zany. Tsy fantatry ny olombelona intsony zany fitiavana zany, na fitiavana namany io, na fitiavan-tanindrazana io, na fitiavana ny zavaboary. Enona ny fitiavan'ny olona ny tenany azy raha tsy teo Jesosy. Zay mahatonga ny Paoly eto miteny manao hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra nge izany. Tsy hoe kisendrasendra nge Jesosy raha ohatra ka nanasa ny tongotry ny mpianatra. Raha nanasa ny tongotry ny mpianatra Jesosy dia tena milaza mihitsy hoe nanadio atsika izy. Izay ny mahatonga ny kristianina manao hoe tsy misy Andriamanitra tahaka izany. Afaka tsy misy Andriamanitra ohatr' izany tao anatin'ny tantaran'ireo fivavahana ray alina zay fantatsika système religieuse zantsika rehetra ireo. Ny fivavahana kristianina ihany no manana Andriamanitra izay nanasa ny tongony. Fivavahana kristianina ihany no manana zany Andriamanitra nanaiky ho faty teo amin'ny toerana misy azy. Ny fivavahana kristianina ihany no manana mampianatra ny olona zany hoe tiavo ny fahavalonao. Ny fivavahana kristianina ihany no mampianatra ny olona manao hoe matokia an'Andriamanitra, fa namafy taky n'inona ary ny zavatra lalovanao, ny zavatra rehetra miara-miasa azo. Reafako ity afatry Paoly ity zay amin'ny Filipianina, ny Filipianina moa tam'izay nanoratany Paoly azy dia tany am-pigadrany Paoly. Tany am-pigadrany Paoly zay naniry no tsarain'ny Rômanina, naniry no tsarain'ny Rômanina de nitsarain'ny Rômanina mihitsy tokoa moa izy. Dia tany Roma zany izy nigadra ary nanoratra ny eo taratasy isan-karazany ao anaty taona Kolosianina Filipianina. Ary dia ity Filipianina eto am-pelantanantsika zay
soratan'i Paoly ana fiangonana tena tiany. Marina fa tiany Paoly daholo ny Koritianina, ny Galatianina, ny Tesaloniana sy ny sisa. Fa tamin'ireo fiangonana rehetra zay naoron'ny Paoly de ny Filipianina no akaiky ny fony indrindra. Ary ny Filipianina no io ataontsika hoe Makedonia de tany Filipy io ihany ny fiangonana zay na nikeny Paoly ny andraisana fivelomana, ny Filipianina. Zava-dehibe zany. Ary dia zay mahatonga an'i Paoly maneho fitiavana mihitsy amin'ny Filipianina, hoe akaiky ny fony. Hoy izy manao hoe any ataoko toy izao, aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy. Lay aoka le fivavahana kristianina, fivavahana kristianina mendrika ny filazantsara. Fa nga moa misy fivavahana kristianina tsy mendrika ny filazantsara? Eny tokoa. Am'izao andro nantsika zao de zao misy karazam-pivavahana kristianina be dia be, fa izao sanatry zany misy tsy mendrika ny filazantsara. Ary dia satria indrandray mivoy ady, fivavahana kristianina mivoy fisarahana, fanavakavahana, mivoy isan-karazany tsaroantsika tsara naka ohatra amin'ny Barth tsika, Karl Barth tamin'ny ady lehibe voalohany, zay na diso fanantenana nyity teolojianina ngeza be ny taonjato faha roapolo ty. Zay ireo teolojianina namiratra tamin'ny taonjato tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha roapolo dia namporisika ny ady lehibe voalohany. Ary tateoriana kely moa de nisy koa nanohana ny Hitler ny fivavahana kristianina. No zany dia misy fivavahana kristianina sanatriny zany, misy tena mivily lalana mihitsy, lasa tsy mana ny fanahy ny filazantsara. Ary Paoly manindry an'izany eto manao hoe dia manana zany ady zany anareo zay hitanareo teo amiko sady mbola renareo teo amiko ihany ankehitriny. Ny fivavahana kristianina dia fivavahana zay miaina ny filazantsara ny Kristy. Miaina ny filazantsara ny Kristy. Inona moa ny filazantsara ny Kristy? Ny filazantsara ny Kristy zay tenenin'ny Paoly io, fitondrantena mendrika ny filazantsara ny Kristy, kolotsaina ny filazantsara de zao kolotsaina ny fahavelomana, kolotsaina ny fiainana. Jesosy Kristy tompo nandresy ny fahafatesana. No zany dia tsy kolotsaina ny fahafatesana intsony fa kolotsaina ny fiainana. Zany hoe ny olona miaina ny filazantsara de olona mitondra fiainana eo amin'ny manodidina azy. Mitondra fiainana ahoana moa? Tsy kolotsaina ny faharavana, tsy kolotsaina ny fandravana, fa kolotsaina ny fanorenana, kolotsaina ny fiainana ao amin' Jesosy. Alaivo sara an-tsaina hoe enao mino, tsy hoe enao moa mino, fa enao mino an' Jesosy mihitsy. De izao, enao mino an' Jesosy nandresy an'io fahafatesana io. Ary satria lay Jesosy nandresy ny fahafatesana, zay no inonao. Ahoana no hahatonga anao ho kivy, ahoana no hahatonga anao ho resy, ahoana no hahatonga anao eritreritra fa afoin'Andriamanitra. Ny filazantsara zay mahafilazantsara, ny filazantsara de izy milaza fa nandresy Jesosy. Ny fahavalo farany indrindra, ny mafy indrindra de ny fahafatesana. Resin'i Jesosy zany ary miaina izany fandresen'i Jesosy ny fahafatesana zany koa isika ny fiainantsika isan'andro. Dia hoy Paoly manao hoe ka inona zany no tokony ampatahotra antsika? Manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika. De hoy tsika manao hoe eto Paoly de manafatra ny hoe ny fivavahana kristianina, fanomezan'Andriamanitra io, avy amin'Andriamanitra io, matoa anao mino an' Jesosy de zao avy amin'Andriamanitra zany. Tsy afaka mamaly ny fanontaniana angamba hoe fa maninona le olona mifanapody-drindrina amin'ny Korina no tsy mino, fa nahoana izy no tsy, nahoana izy no silamo ohatra, nahoana izy no tsy kristianina, fa nahoana no atao kristianina? De zao io de Andriamanitra no mahafantatra azy. Ny zava-dehibe de zao aloha enao mino an' Jesosy. Ny tsy finoany reny indray de zao mbola azy sy Andriamanitra zany. Satria ny fivavahana de fifandraisana amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra mifandray aminao. Andriamanitra zany mahafantatra zay fomba ifandraisany am'ireny olona ireny.
satria ianao mieritreritra hoe ny fivavahana dia ny fivavahana kristiana de système religieux no zany dia ry olona ry tsy hitako mamonjy fiangonana, tsy hitako makarino zany dia very izy, tsy zay loatra ny ao an-tsay, tsy zay ny amin'ny saotra masina. Andriamanitra mahafantatra zay fomba itsarany olona ivelan'ny finoana ivelan'ny zay mety ho fahafantarantsika azy, aza mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra mihitsy. Ka hoe raha anina very rery zao zany an'Andriamanitra zany. Ny zava-dehibe dia izao ianao kristianina, ary ianao tsy afaka miala am'zany satria ianao kristianina, efa mifandray tamin'Andriamanitra ianao. De tsy afaka metraka fanontaniana hoe fa maninona moa zany raha sao ataonao an'izao Andriamanitra na zany an'Andriamanitra zany, tsy takatry ny saintsika fa zany an'ny tompo zany, fihevitr'Andriamanitra izany. De eto ary Paoly manazava amitsika nomen'Andriamanitra fivavahana kristianina isika, na ny marimarina kokoa nomeny antsika ny fiangonana, nomeny antsika ny finoanan' Jesoa, nomeny antsika ny fahendrena kristianina. Dia ho Paoly eto, aokary eo anivon'ny fiarahamonina iainanao io aoka ny fitondrantenanao mba ho mendrika ny filazantsara, fitondrantena mendrika ny filazantsara, fitondrantena resy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, fitondrantena faly mizara fifaliana, fitondrantena mahatoky fa Andriamanitra de tia ka manjary manana fo te hizara ho an'ny hafa, te hanome ny hafa, te hiompi-pifaliana mandrakariva amin'ny hafa. Raha ohatra ka mijery isika amin'ny lafiny hoe inona moa no manamarika ny filazantsara iainan'ny kristiana koa, dia kristianina zay ataontsika hoe tsy andevozo ny filany zao tontolo zao. Kristianina mieritreritra, olona mieritreritra fa ny vanim-potoana ankehitriny dia fanararoatra iainana filazantsara. Vanim-potoana ankehitriny de fanararoatra hanomponan'Andriamanitra, fa tsy hoe vanim-potoana hanaovana zay tany mikibona, hampanarahana fo amin'ny ratsy. Miaina ny fiaina kristianina mandeha araka ny filazantsara, miaina ny filazantsara dia kristianina zay tia namana. Ary tsy vitan'izany ihany, kristianina zay tsy ataontsika koa hoe materialista hoe ny vola no mibaiko ahy, ny voninahitra no mibaiko ahy, ny fahombiazana no mibaiko ahy, fa kristianina manaiky mihitsy aza fa na de ny fahoriana aza de zao avelan'Andriamanitra handalo eo amin'ny fiainana. Mazava ny tenin'ny Paoly, hoy izy manao hoe tsy ny finoana ihany no mena anareo fa ny fahoriana koa aza. Paoly amin'io ny ampigatrana de mbola miteny amin'ny Filipianina amina hoe mifalia mandrakariva. Paoly amin'io ny ampigatrana de miteny amina hoe avy amin'Andriamanitra koa io fahoriana io, fa angamba fahoriana avy amin'olombelona koa, fa mety ho avelan'Andriamanitra lalovana ilay fahoriana. Zay mahatonga ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra ny fivavahana kristianina, fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ary fiainana zay manokana, zay mahatonga ny hoe ny fivavahana kristianina de resy lahatra fa individuel ny salut, zany hoe ny tsirairay avy, ny famonjena dia tsirairay, fanapahan-kevitry ny tsirairay, finoany tsirairay ny ovovonjy, na ny fandraisana ny famonjena de zao ny tsirairay ny nandray azy. Lavako malala misoran'Andriamanitra fa kristianina ianao, misoran'ny tompo fa mino ianao, ary aza mieritreritra manao hoe besa-kely ny finoana, fa ny tompo efa niteny manao hoe na de manana finoana tahaka ny voatsinampy azy ianao, matoa anao mahatonina hoe Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy, mino ianao, tsy tonga ho azy ao anatinao zany fanambarana ny fanekena ny finoana ny Jesosy zany. Fa ny olana de izao mandrakariva indraindray tsy miaina ny filazantsara isika, tsy eketsika ny aina ny filazantsara ny fiainantsika isan'andro, hany ka manjary lasa ny kolotsaina ny fahafatesana hoy Jean Paul II ny manjary manjaka eto ambonin'ny tany, kolotsaina ny fifankalana, kolotsaina ny fitiavan-tena, kolotsaina ny fitiavam-bola, kolotsaina ny fitiavana ny fikelezana aina mieritreritra fa tsisy ny fitsaran'Andriamanitra, kolotsaina ny fieritreretana fa eto tany ihany no fiainana, kolotsaina ny fivoizana ny hita maso. Ary dia satria tsy aina ny mpino tsara ny filazantsara, tsy aina ny filazantsara, tsy hoe tsy mahatoky ny fitondran'Andriamanitra izy, fa satria tsy avelan'ny asa malalaka ao anatiny ny fanahy masina. Noho zany revako malala ny fivavahana kristianina zay arahanao io de fanomezan'Andriamanitra, ary ny fanahy masina zay ao anatinao io de avelao hitari-dalana anao. Aza-pahalelovina ny fanahy masina ao anatinao Paoly, fa eno io ny bitiky ny fanahy masina.
raha tao amin'ny fanamasina hibebaka ianao mibeba, raha tao amin'ny fanamasina hivavaka ianao mivava. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia fanahy velona atao anatintsika, fanahy miteny, fanahy miasa ary fanahy mitaona antsika hibanjina ny hazo fijalian'i Kristy, fanahy mitaona antsika hibanjina ny voninahitry Kristy, fanahy mitaona antsika koa hanao zava-dehibe ny fanompoan'Andriamanitra sy ny hafa. Hivavaka isika. Tompo ampisaotra anao zahay fa ny finoana izay aty anatinay dia fanomezana avy aminao. Ny lalan-tsarotra diavinay koa aza dia avelana ho lalovanay mba hitombonay amin'izany finoana sy ny fahatahorana anao izany. Manafatra anay ary ianao hitondra-tena tsara araka ny filazantsara, mba ho ny fitondra-tenanay koa dia filazantsara. Tompo, saotra anao izay noho ny amin'ny famelan-keloka natolotra ao anay. Ny ampianaro izahay hitario lalana ny fanahinao masina izay hiaina ny filazantsara eo amin'ny fitondra-tenanay, ka ho fantatry ny mpiarabelona aminay amin'ny fitiavana namana aty anatinay, amin'ny fitiavana amin'ny mpiarabelona aty anatinay, amin'ny fitiavana ny zava-boary izay nataonao aty anatinay. Ho fantatry izao tontolo izao fa manana anao izahay. Ataovy vanina, ataovy tsara, ataovy milamina Tompo ny fifandraisanay aminao. Fantatra fa tsy ny fihazahanay akory mahatanteraka sy mahatsara anay, fa noho ny fahasoavanao sy ny famelan-keloka natolotrao tamin'ny alalan'i Jesoa dia avao izay Tompo, tazony fa tsy mahazona anao, tehirizo fa tsy mahatahiry ianao, rakovy amin'ny fahasoavanao sy ny ranao Jesoa mba afaka hiaina ny filazantsaranao amin'ny fiainana isanandro. Saotra Tompony amin'ity andro izay omenao anay ity, dia tahita tontolo andronay ity Jesoa ho tontolo andro hiainanay ny fifaliana sy ny fahatokinanao, dia manankina ny fiainanay mba fahasoavanao izay Jesoa. Amen.